Ty zao dia efa fandrony dia mitondra ny anarana hoe Pets Day. Izany hoe karazany hoe rendez-vous na fiona be ireo olona mpakafy alika, olona biby alika sy olona biby saka zany fotoana. Inona le zavatra atao? Inona le zavatra ataon'ilay alika zany hoe inona fampisehoana ataon'ilay alika zany? Misy karazany be dia be zany satria manomboka misifika hatramin'ny 4 izy ity. Misy concours de dressage, misy concours de beauté canine, misy canin cross na course pour chien zany any amin'ny Marais Masay, dia misy défilé de chien mazava ho azy koa zany satria be dia be ireo eto Antananarivo zany betsaka ny olona sady mankafy alika no manana chien de race. Dia fotoana anankiray zany ity fanenany zareo sy ampidirany zareo zany ireo alikan'ireo izay mpinamana. Mandritra an'ity fihetsika ity zany dia maro promotion na fidin'ny fihenam-bidy amin'ny agrivety amin'ny gamme canine rehetrarehetra zany. Ao anatiny misy ny croquette pour chien marque Bocaton, zany hoe marque Bocaton sy marque F1 izay mbola ancienne un petit peu manomboka amin'ny taon'ity. Ao koa gamme Optima ho an'ny saka sy ho an'ny alika ihany koa zany. Dia misy koa ireo fitaovana entina amin'ny fiompina alika ohatrany hoe gamelle, ohatrany hoe gamelle, muselière, laisse, couverture pour chien, etc. Dia ao koa zany fanafody misy produit de douchage, misy vermifuge sy ny karazany maro avokoa, misy vitamine, misy calcium. Ty esika Pets Day ty koa zany dia sehatra anankiray hoe tsy ifaneraserany biby alika rehetra fa eo koa zany sehatra anankiray mba hanomezana conseil na torohevitra maro samihafa amin'ny fomba fiompiana alika, amin'ny sakafony alika, fotoana inona tokony anaovana vermifuge, fotoana inona tokony anaovana vaccine isan-karazany.